Faly mandondona ny sambaravaranao tompolasy sy tompoavy manaraka ty fandarina zany malaza ity. Herinandro latsaka kely sisa de higadina mifaraka amin'ny 30 volana janoary nitondroany senifa hanakatonana ny fanaovozana tanteraka ny lisitry ny fidy ao anatin'le refonte total zany ka nandondombaravarana ny mpanisam-pidy isa-tokantrano teny am-piandohany saingy taty aoriana dia zara raha nahitana mpanisam-pidy izany fa ny mpifidy indray ny olom-pirenena no mihazakazaka mianantona ny fokotany mba hahafahan'izy ireo manoratra ny anarany ao anatin'izany lisam-pifidianana vaovao no avoazina izany. Raika amin'ny 30 volana janoary zany hoe amin'ny talata izao no hifarana izany. Tamin'ny raika amin'ny 30 volana desambra no nifarana rano nambarany seni teny am-piandohany rehefa nanomboka tany amin'ny fiandohan'ny volana oktobra tany hoany. Tsy tratra ilay tanjona ny amin'ny hoe hitady mpifidy any hoany amin'ny 10 hetsy sy 13 tapitrisa any hoany ny fanjakana ary tanjona niarahana tamin'ny seni zany na ny voameram-pirenena mahaleo tena izay miandraikitra amin'ny fifidianana. Ny tarina taty amin'ny faraika amin'ny 30 volana janoary izay hitsahantsika ity ary amin'ny talata ho isika ny farana izany. Raha ny loharanom-baovao samihafa voaraintsika dia mahery ny 7 tapitrisa ankehitriny ny mpifidy izay voasoratra anarana ao anatin'izany fanavaozana tanteraka izany. Zany ary raha ny fantatsika dia efa ao anatin'izany ireo niraisina teny anivon'ireo jugement supplétif na fanaovana kopia faobe ireo izay niverina fa nisy ny opération ahafahan'ireo tsy voasoratra na tsy nahazo kopia teny anivon'ireny firaisana ireny ka nanaovana fanosana ary ireo tonga taona ihany koa kanefa tokony nahazo izany dia nampanaovana izany kopia faobe izany. Izany ny atao hoe opération kopia faobe amin'ny tena endriny tokony ho izy ary misy lalàna manamarina izany sy manokatra izany fa ny eto Madagasikara moa te hanenjika ny isa ho 13 tapitrisa mahery hiatrehana fifidianana ny fitondram-panjakana sy ny seni dia nampidirina ao anatiny avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny fihetsiketsehana betsaka teny am-piandohana ary nisy ny filazana fa moka tablety ahafahana manoratra ny anaran'ireo mpifidy ao anatin'izany ary tonga de mivadika avy hatrany amin'ireo logiciel eo anivon'ny seni ireny fandraisana an-tsoratra amin'ny tablety ireny. Le tablety anefa amin'io tsy nahatratra akory ny isan'ny eny anivon'ny fokotany raha toka ny isan'ny fokotany ny tokony hanaovana ny fitsitsarana ny tablety izay entin'ireo mpanisam-pifidy agent électoraux mitety ny olom-pirenena eny anivon'ny fokotany amin'ny alalan'ireo carte samihafa. Teo amin'ny 5,000 isa teo eo ny tablety raha toka ny fatapatatra fifidianana farany teo dia any amin'ny 2 alina any hoany latsaka kely ny tokony ho isan'ny fokotany. Dikan'izay de mihoatra lavitra an'izany ny isan'ny birao fandatsaham-bato na ny bureau de vote satria ao anatin'ny fokotany iray arakaraka ny isan'ny mpifidy de mety misy birao fandatsaham-bato 2 na 3. Raha kely de kely mpifidy ao anatin'izany de mety ho 2 ohatra ny birao fandatsaham-bato amin'ny fokotany izay resahantsika. Ka raha ny tablety tsy ampy ny mpanisam-pifidy tsy naharisika raha teo hanisam-pifidy satria akoatran'ny hoe fahalaviran'ny tanàna samihafa akoatran'ny hoe tsy fahampiany fanentanana eo anivon'ny seni hitady hikaroka mpanisam-pifidy ary matetika azy de olona izay fianakavian'ny chef fokotany na ny chef quartier na ny lefitry ny fokotany na ireo sekretera samihafa anatin'ny fokotany zany. Indrindra moa mahamenatra de hoe avy amin'ny antoko politika miara-tia amin'ny fitondram-panjakana sy ny hoe tsy de mahafaly an'ireo mpanisam-pifidy ilay sara ny 300 ariary isaky ny takela hanaovana fanoratana anarana. Nisy indray ary moa ny amin'ny hoe efa nahavita ny asa kanefa tsy voaloha ara-dalàna ny vola teo anivon'ny seni de nisy ny fitakiana samihafa ary zany de nitarika ihany koa tsy farisihana tsara hanao ny asa teo an'ireo mpanisam-pifidy lesoka avokoa izany rehetrarehetra izany. Tsika moa tsy hitanisa-tsony ny amin'ny hoe efa sahirana ny voaka ka marisarisa ny soratra anarana satria aleon'izy ireo mitady vola hiasana saraka tsaha na mitady vola ihany koa amin'ny natiorana hafa mba ahafahana mamelona ny vady aman-janany satria sarotra amin'ny fiainana. De tsy ampy ihany koa ny fanentanana rehefa hoe tsy tratra ny mpanisam-pifidy isa-tokantrano de tokony manantona fokotany. Président fokotany raha teo koa tsy manana n'le fandavan-tena andondona hamporisika an'le mpifidy eny anivon'ny fokotany misy azy eny na koa ny marimarina de hoe hamporisika ny olom-pirenena. Lesoka avokoa izany tany saitsika rehetrarehetra izany. Fa tsy ho tenenitsika ny amin'ny hoe
misy ihany koa fanavahana olom-pirenena. Inona tsy ampidirina ao anatin'ny lisitry mifidy satria mety aiainy rehefa mikotrika fangalaram-bato sy mikotrika fahazoana tombony meloha ao anatin'ny lisitry mifidy ny aminy hoe raha toka heverina meloha fa tsy hifidy ny antoko indrindraindrindra miara-dia amin'ny fitondrana na mety atolotry ny fitondrana dia dingany reny tokantrano reny na tsy atonina mihitsy azy. Betsaka nefa ny tantaran'izany efa victime an'izany. Izany no hitondrantsika ny fandalinana amin'ity alina ity ary hamerenantsika ny teny fanentanana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ity fa zava-dehibe ny fahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana ao anatin'izany lisam-pifidianana izany. Ny fotoana izay nanaovan'ny filoha Marc Ravalomanana fanentanana dia niakatra roa tapitrisa ny voasoratra anarana. Averintsika hoenony ny tenin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fianamben'ny tanora tiako Madagasikara Analamanga tamin'ny sabotsy farany teo nentiny nanazavana sy nanentanina ary nanomezany toromarika ho an'ny tanora teto Analamanga. Hatramin'ny nanentanako ny tim sy ny RMDM tao anatin'ilay volana nahazo 2 millions isan'ny mpifidy azosika 2 millions ilaina dia ilaina zany ny fanentanana vahoaka. Mbola misy ihany mantsy ny miaotraotra zay le politika zay président nenareo be indrindra raha leo nareo leo ny fiainanao koa no farany kaza leo zany fa aleo mana foana dia mila hitanina izy ho avy ny fanantenana mifanantenana izy raha mbola misy koa ny farany tsy very ny fanantenana mandana foana courage. De zay mandeha zay de eo amin'le solidarité le firaisan-kina tena ilaina ny firaisan-kina na olona mahasosotra reo zany aiza le tarehan'le olona nijerevana fa niasa atao miaraka. Zao tsika vato anankiray mikonty tsy maintsy ataotsika izay azahoana azy. Ny zany zany aza dimy ihany koa fa tsy maintsy misona fa samihafana eo amin'ny tiambana eo amin'ny olona venivelany. Tsika zao maka ny olona venivelany anatona atsika le façon i fomba itenenareo amin'le olona de jerevana tsara anao. Zay zany le eye contact filazana izy amin'ny teny eye contact. Jery anareo de fantatra tianareo resahana mifaizanareo mijery zay ngala be. Zay enin'andro ambon'izay zany dia azakazaka raha itosika ho an'ny rehetra. Ho an'ny antoko tiako Madagasikara zay vonina hiatrika fifidianana ary fifidianana madio mangarahara. Fifidianana heverina fa ampitovy herintsika ho an'ny rehetra. Zay no karohan'ny antoko tiako Madagasikara de vonina hiatrika an'izany izy. Ary mampirisika ny olom-pirenena ary raha misy angamba ny antoko iray ao anatin'ny antoko amanjato mijoro eto Madagasikara iray amin'ireny ihany ny antoko tiako Madagasikara samy manao fanentanana ary samy miditra anatin'ny elakelatra ny samihafa manentana mpifidy. De ataontsika na ny seny tompony fikarakarana fifidianana ary tsy mahavita fanentanana lavitra mihoatra ny fidinana eny fotony ataony antoko tiako Madagasikara ka tsy ny tanora na ny vehivavy fa hatramin'ny ratsan'ny antoko rehetrarehetra eny anivo ny foko tany rehetra na foko tim na comtim na distim na regtim de miasa ho amin'izany endriky ny fanentanana izany avokoa. Torak'izany ny aminy hoe raha misy koa antoko mijoro fa nitenentsika teo amanjatony raha toka tanysaina miainga avy eo anivo ministeran'ny antany de ny antoko tiako Madagasikara ihany no misahana ny kanja amin'izao fotoana izao na mioccuper ny terrain hoy ny fiteny vahiny. Na ny TGV na ny freedom na ny avy na antoko hafa de tsy ahitana taratra amin'izay fidinana eny an-kianja eny fotony manao fanentanana zay. Mety misy ihany midina eny fotony fa mety mikaroka lisitra hafa satria efa naheno akom-baovao mahakasika izany antsika ny amin'ny hoe misy manangona lisitra koa ihany tsy hidirantsika ny daola makota na ny kilalao maloto tiany sasany atao. Fa misy zany ary te hanao an'izany sasany satria efa tsy mahatoky teny tsy mino ho lany amin'ny fifidianana ho avy eo 3 amby 4 ny zava-misy ainan'ny fiarahamonina no manamarika izany fa tsy isika akory no miezaka mitantara izany isan'andro san'andro fa tsapa hita indrindraindrindra amin'izay ale rehetrarehetra izany na anaty bus na eny an-tsekoly na ny amin'ny hopitaly na any amin'ny toeram-piasana maro samihafa na eny amin'ny toeram-pitsangatsanganana na any amin'ny fivorim-pianakaviana sy ny sisa dia samy milaza fa tsy te hiverina amin'izao fitondrana izao intsony. Mazava ho azy tsy te hiverina n'Andriamatoa Andrindrina Rajoelina. Na izany na zany aza nefa dia mametraka an'izay fahamialona izay ny antoko tiako Madagasikara miaraka amin'ny RMDM zay efa nanao ny fanambarana ary nanaovana hetsika lehibe zany teny amin'ny espace relation teny bypass teny tamin'ny 7 amby 20 sy ny 4 amby 20 ny volana Jolay.
ny amina hoe takin'izy ireo ny handravana ny CENI sy ny ACC, ary hijerena manokana ny fomba hikarakarana madio sy mangarahara izany fifidianana zany ary eo keny rehetra. Mbola takiana ihany koa ny anaovana fiaonam-be-pirenena ahafahana mametraka kilalao madio, saingy apetraka mazava ny amin'ny hoe tsy misy fihemorana akory ny fifidianana fa ho tazomina ihany ty taona 2024 ity. Mahalalay filosana ny am'izany ny fitondram-panjakana satria mety aminy ny firafitry ny ACC am'izao fotoana zao, zay olona tsy mifanalavitra amin'ny amin'ny fiadinan'ny repoblika sy ny niveau primature sy ny am'izay manakaiky ny fitondram-panjakana. Mety amin'ny firafitry ny CENI, indrindrandrindra ireo mpiasa eo amin'ny CENI any amin'ireo secrétariat exécutif sy ny sisa satria olona akaiky de akaiky ny fitondrana avokoa no napetraka am'izany. Dikan'izany efa miomana amin'ny lafin-javatra hafa io rafitra zay karakara fifidiana io sy rafitra zay mpamoaka didy. Zay no mampamailo ny mpanohitra amin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara sy ny RMDM ka nitenenan'izy ireo ny amin'ny ampetrao mazava tsara ny fepetra ahafahana miatrika fifidianana amin'ny fandaminana vaovao eo anivon'ny CENI, ny ACC ary apetrao ny fiaonam-be-pirenena na ny concertation nationale. Izany no azo lazaina fa efa antoka amin'ny roso makany fahadiovana sy fifangaraharahan'ny fifidianana, ary ny teo anivon'ny von'ny Europeana sy ny FFKM ihany koa de nitaky izany. Nametraka izany ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena sivily samihafa zay efa mba naneho ny heviny ho amin'ny fomba fijerina raha politika sy ny hoavin'ny fifidianana eto Madagasikara, ka mba hisorohana an'izay mety korotana politika satria lafo vidy ary sarotra manarina ny crise post-électorale. Sarotra ho isika satria misy fifanondrana ny camp anankiroa na ny mpifanandrina roa samihafa am'izany. Na mety akory ary mety hisy fifanondrana ny vahoaka samy vahoaka amina foto-kevitra roa samihafa sy fanohanana kandida roa samihafa. Zany tsy maintsy hisorohana satria tsy mendrika amin'ny Madagasikara intsony ny isiana ady an-trano, tsy mendrika amin'ny Madagasikara intsony ny isiana zany hoe fanongana mpanjakana toy izay fanavoan'ny Madagasikara 2024 izany. Satria efa mianjera, efa mandoalika ny tontolo ara-toe-karen'i Madagasikara am'izao fotoana izao ka mahamailo ny rehetra ary mahatonga ny rehetra mametraka an'izay fepetra hiatrehana ny fifandomiasa pahefana ara-demokratika madio izany. Faniriany zany ary fikasana everina fa mbola tsy tara, ary na izany iza miantso ny andravana ny CENI sy ny ACC sy hanaovana fiaonam-pirenena de veritsika fa mendrika ho tiafana. Saingy tsy tokony adino ny antsony ny Tiako Madagasikara sy ny RMDM zany efa tamin'ny taona 2020. Rapaina tonga soa zany zay mety miantso izany ary maniry ny isiany zany fandaminana vaovao izany satria izany no ahafahana mitondra antoka ny hoavin'i Madagasikara ao aorianany 2020. Zay ny masakazy naroso tamin'ity alina ity. Farapitso dia ezaka nitondra aloha hevitra vaovao indray isika mbola makasika ihany ny fiainan'ny firenena, miaina amin'ny mateza, makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.